izay mamely mafy ny faritra atsimo amin'izao tsika miteny izao. Resahantsika teto ny mauvaise gouvernance politique, resahantsika teto ny rara corrigé, resahantsika teto ny olan'ny fitantaonam-bola, ny économie eto Madagasikara nandritran'izay volana maromaro izay. Resahantsika teto ny rara vaksiny. Ny omaly dia nitondra adihevitra anankiray famelabelarana mahakasika ny kianjabeny Mahamasina. Kianjabeny Mahamasina no etsiko azy satria dia hatramin'izao enimpolo taona lasa izay ny Mahamasina ny Mahamasina dia misy tantara ka amiko raha manana rampo ny filohan'ny repoblika ny anangana kianja ho an'ny Baya dia tokony manao anankiray vaovao izy ary antsoiny hoe kianjan'ny Baya zany. Toy ny nananganany ny kianjan'ny Maki tamin'ny taona 10 raika ambin'ny 10 amiko dia raha ao amin'ny deta ary ao amin'ny politika dia mba manana culture politique, manana respect amin'izany ataontsika hoe continuité de l'état zany hoe ny fiasam-pitantanana no mitanjona ny firenena. Tsy nao izay tonga androany no andeha hanova ny tantaran'i Madagasikara. Ianao izay lanim-bahoaka anatin'ny 10 taona no andeha hanitsakitsaka an'ireo izay tsy nasa sy vita ny tany aloha. Izy moa ny filoha Rajoelina mihoatra ny mpanjakarana valina voalohany mitantana ny firenena nandritra ny 20 taona mametra-pamitaniana. Izy moa ny filoha Rajoelina mihoatra ny mpanjaka Andrianampoinimerina nanangana any Ethiopia, ny diky Ethiopia dia apetrako izany fanontaniana izany ho an'ny rehetra. Izy moa ny filoha Rajoelina mihoatra ny filoha Philippe Rajoelina fa nanertrany ambanivolo aza dia vita lalana ny route piste rurale nataiza teto Madagasikara ampy ny sakafo no an'ny vahoaka ambany lanitra mandro fahalemana ny firenena sy ny sisa sy ny sisa. Amiko izany raha mitonina azy no amin'ny deta ny filoha Rajoelina dia mahay manaja amin'izany tantara izany ka ny kianjabeny Mahamasina dia mijanona ao kianjabeny Mahamasina fanavaozana sy fanitarana no atao dia tokony mipetraka ny asin'izany olom-pirenena malagasy mpanjaka tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Tsy izy tonga androany andeha hanova ny rovany Manjakamiadana no rovany Madagasikara dia izany rehetra zany ilay fomba fanaovana politika tsy mitodika mandeha makany amin'ny fahalalana fototra ny tantara, ny fifehezana ny tantara ary mba misy fanetretena lalina ho amin'ireo izay efa nitantana n'ity firenena ity tany aloha. Resaka mahakasika ny ity kianjabeny Mahamasina ity aho omaly ary nampananteniko antsika ny hoe hitondra fanampim-panazavana sy fandalinana lalindalina kokoa momba ny fanitarana sy ny fanavaozana ny kianjabeny Mahamasina. Efa voatoniko eo tany am-piandohana fa mitentina 77 millions de dollars na eo amin'ny 280 à 290 milliards ariary eo. Ny mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika Gérard Andriamamisoa dia nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety fa vola madiodio ny fanjakana malagasy no nanatanterahana ny fanavaozana an'ity kianjabeny Mahamasina ity. Raha vola ny fanjakana malagasy dia tsara atoka mba misy ny mangarara ho fatapoko ho fatam-pirenena fond souverain ve io sa vola ny ministera ny sport
nandritra ny telo taona no nanatanterahana ny asa dia tsara raha mba asiana fampahafantarana ny vahoaka malagasy ny mahakasika an'izany 280 milliards ariary azo tononina ho lehibe izany voly izany. Par rapport kosa nefa amin'ny teti-bolam-panjakana telo taona lasa dia aotra faingo 200 ihany zany raha ny teti-bolam-panjakana intelo metaona zany no ho resahantsika. Fa ilay fotodrafitrasa no hitondrako fanampy-fanazavana ary indrindra mahakasika an'ilay hoe lahara-pahamehana ve ny fanaovana ny kianja. Tsaroko tsara ny adoado ny mpanao politika tamin'ny fotoana ny tantanana Andriamatoa Marc Ravalomanana ilay nilazany hoe lalana ve azo hoanina. Dia mba mametra-panontaniana sady tena tia baolina kitra ary mpilalao baolina kitra fa mametra-panontaniana raha ny sehitry ny baolina kitra teto Madagasikara nandritry ny taona maro izay mbola tsy professionnel dia mametra-panontaniana hoe kianja ve azo hoan'ny vahoaka ve ny kianja baolina manerana amin'ny Madagasikara. Fanontaniana ihany izay apetrako izay. Fa raha mahakasika an'ity fotodrafitrasa ity dia toy izao ny fipetraky ny raharaha. Haintsika loatra ny fitarainantsika mahakasika ny herinaratra eto Madagasikara rombenombeny efa nitondrana fanazavana, nitondrana vaovao, nitondrana ny zava-misy natao fandarana hafa na tamin'ity fandarana miarana amin'izay ny mahakasika ny herinaratra eto Madagasikara teto izao ny zavatra mitranga ao amin'ny kianja ben'ny Mahamasina izany amin'ity fanavaozana azy ity. 20 000 volt ny courant izay amatsy azy io ary ny apahany mivoaka ho 380 volt, ny apahany mivoaka ho 220 volt. Izy ity no atao hoe moyenne tension. Herinaratra miditra zany no atao hoe moyenne tension na ny atao hoe MT. Araka ny efa voalazako maly dia 1400 kVA ny transformateur anankiray izay ho apetraka ao. Faharoa nefa no ao satria tsy maintsy mifandimby ireo transformateur eo amin'ny fampandehanana ny kianja be ny Mahamasina zany. Raha zany ka misy ny match nocturne na misy ny herinaratra ampiasaina na amin'ny fotoana andavanandro dia ireo transformateur anankiroa ireo no miantoka ny famatsiana ny herinaratra ao amin'io kianja be ny Mahamasina io. Ny tanàna anankiray izay misy 250 abonné dia transformateur na 100 kVA no mahazaka azy. Izany hoe fokontany misy mponina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5,000 olona eo dia 100 kVA no mamatsy azy zany amin'ny transformateur. Eo no hitondrako ny fanazavako ary hanapolofoko amintsika ny hoe ny tsy faiza mitantana sy ny tsy fahaizana mandinika ny lahara-pahamehana dia tsy mitodika mandeha makany mitombontsom-bahoaka fa mamotika ary azo ambara mihitsy aza hoe manao investissement à perte izay no ilazana azy. Dia ny 1400 kVA na transformateur zany izay anankiroa no apetraka amin'ny toeran'io dia mahavita 20 tanàna misy mponina 9,000. Dia fantatsika izany fa mihoatra amanalinalin'ny maro ny olona mety mahazo herinaratra na branchement vaovao mihoatra an'ity kianja ben'ny Mahamasina izay atao ato. Kianja ben'ny Mahamasina nefa fantatsika fa raha mandray tournoi dia matsaraina 2 isan-kerinandro ihany no azo ampiasaina ao anatin'izany. Raha toizako izany ny fanazavana dia hoe misy
valoboroapolo amin'ny 100 kVA transformateur izay mamatsy hatramin'ny 33 600 abonnés, izany hoe 903 alina abonnés na mpanjifa no azo vatsiana herinaratra vaovao. Ny taona 2024 raika amby roapolo sy roa arivo amin'izao tsika mifampiresaka izao nefa dia mbola misy hatramin'ny 9,3 alina ireo izay nangataka branchement vaovao tamin'ny JIRAMA no mbola tsy totosany ny mampiditra an'izany any anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny olona nefa dia ny JIRAMA tsy mba mampitosa, fa raha mangataka fampidirana herinaratra ianao na mangataka fampidirana rano ianao dia payer à l'avance, mandoa mialoha ianao, kanefa ianao miandry mandritry ny fotoana tsy mahazo herinaratra. Noho izany tsy fahamaritana ny laharam-pahamehana sy tsy fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa izany. Dia izany ilay fomba mitenena ny miara-manonjany amin'ny hoe azo hoanina ve ny kianja tsara ny manao kianja vaovao, mety izany, ilain'ny tanora izany, fa laharam-pahamehana ve izany amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika izao mihoatra amin'ireto filàna fototra tadavy mponina. Ny filohan'ny repoblika moa dia nametraka ao anatin'ny veloranony amin'ny herinaratra ho an'ny rehetra. Dia anjarantsika mametra-panontaniana izany, todika mankany amin'ny herinaratra ho an'ny rehetra ve izao fomba fiasa ataon'ny fanjakana malagasy izao. Ny vola 270 milliards ariary dia azo ambara fa investissement à perte, satria tsy asa isan'andro ary tsy misy vola hiverina avy hatrany ho an'ny fanjakana malagasy, na tatao-kety izany na abo izany amin'ity kianjabeny Mahamasina resantsika eto ity. Alay vohatra raha nampiasaintsika ny 270 milliards ariary na ny 280 milliards ariary ka natototsika nandeha nakany amin'ny lemaka Dabara, dia mba alay vohatra fa i Dabara dia afaka manao 2 saisons amina culture amin'ny vary izany, fambolem-bary. Dia alay vohatra raha ny 60,000 hectares ny Dabara no afaka mivadika indroa, satria vita ny fanajariana ny tambazotra ny rano ao aminy, vita ny nanadio sy manatsara ny barazin'ny Dabara sy ny sisa. Dia mba alay vohatra raha province maromaro eto Madagasikara no natongavana izany teti-bola 270 milliards izany, dia mety toy ny ahoana ny fivoaran'ny firenentsika. Izany ilay tsy fahaiza-mipampana ataon'ny fanjakana malagasy tarihan'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao tsika miteny izao, satria tsy niomana sy tsy nianatra izany izy ary tsy mandinika lalina an'izany zavatra misy izany, fa dia ny mamaika dia ny fisehoana ivelany fa mahavita kianja 77 millions de dollars dia avadika lokoina amin'ity nandokoana azy, avadika ny anarany amin'ity nanaovana azy, satria hoy izy izao no mitondra. Dia toy izany ry vahoaka malagasy ny zavatra misy mitranga. Isika nefa raha miresaka herinaratra ho an'ny rehetra izany dia misy paikady tokony mitombina. Tsy misy afa-tsy 5,100 ny malagasy no mahazo herinaratra amin'izao tsika miteny izao raha ny tanan-dehibe, raha ambanivohitra dia latsaka izany voalaza izany. Fa dia izay no mahatonga antsika mitondra an'itony fanadihadiana itony izany hamotsopotsorana an'izany zavatra tsy mety sy tsy mampahomby sy tsy mampandeha ny fiainam-pirenena izany. Dia mankasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana mba vahomana ampo mieritreritra hoy ny fitenenantsika malagasy nametraka ny mandra-piona. Makasitraka rahalahy Maxime Maraleseheno nitondra an'izay famakafakana mikasika ny lafin'ny fotodrafitrasany entinao teo izay, ary indrindra fa ity kianjan'ny Rabe ity moa zany izay mahavalanana ny maro ny mandinika ny zavatra eritreretina mpitondra fanjakana mikasika azy io ary ny zavatra ho atao.
Resaka teto ny namana Tsombamboka Andrarazafa Manatsoa hoe lay fanaovana ny fety amin'ny alina ny 20 volana Jona amin'ny alina ao amin'izany kianja ben'ny Mahamasina zany. Zavatra anankiray fotsiny ny alantsika ao anatin'le izy satria zao reto mpitondra fanjakana reto dia tsy mety responsable mihitsy. Sady dia tsara zay teniko zay. Zareo dia tsy mety ho tompon'andraikitra mihitsy amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Io zao sitrapony tsy nisy naniry ndray ny anao anio amin'ny andro alina tadiditsika tsara fa nisy fankalazana nireny fetiny 20 volana Jona reny miteraka incident matsiravina zany le izy nandray andratrana olona afatesana olona nefa amin'ny andro atandro ohatran'izany dia manao fanahiniana le fitondram-panjakana anao fety amin'ny andro alina amin'ny resaka tsy fandriampahalemana zay zareo tsy mahafehy azy dia ny zavatra apetrakatsika dian'izao hoe tandremindray ary fa sitraponareo zao no manao an'io fa sao dia andeha anasoketan'ny mpanolotra indray rehefa aveo hoe raha sanatria avy mivava ataoko hoe sanatria raha sanatria avy mivava ka misy zavatra hafahafa mitranga indray aho dia ny mpanolotra no samborinareo ho tomponantoka amin'izany rehefa aveo satria tadiditsika tsara tamin'ny andro ny filoera Jona Mampianina na ny fanaovana ilay afomanga teny amin'ny manodidina fariana misy aza milana fametrahana karazana dispositif matanjaka be mihitsy isoroana n'ilay olona manao maramarasaina mitondra hevitra hafahafa mampionoro zany an'ilay olona noho ny ataontsika hoe fialorana sy ny sisa ka eto dia tsy ndritsika sady le izy satria nareo manko olona tsy mety ho tompon'andraikitra zay nareo tsy misy nanery anareo mihitsy anao an'io fety io amin'ny andro alina ka aza manao ndray raha pitsira fakapitsira ohatra ka sanatria avy mivava hoa tena mbola ataoko sanatria hipity mandifotr'olona mihitsy misy zavatra mitranga eo dia hitenareo hoe nipanohitra ny tomponantoka amin'izany fa assumeonareo ny zavatra ataonareo fenareo ny manao an'io amin'ny andro alina ka na inona zany mitranga eo dia tomponantoka 100 isan-jato 50 isan-jato ny mpitondra fanjakana zay mianakendry manao an'le zavatra amin'ny andro alina satria zay ny mahazatra anareo manko rehefa misy zavatra ataonareo ka misy zavatra tsy mahomby ao anatin'izy dia nipanohitra ny natonga an'izany nipanohitra ny manao an'ity ny tiny maneo ambadikry ianareo tsy mety ao ambadika ny zavatra ataonareo mihitsy fa tsy maintsy mipanohitra foana no ambadika ny zavatra ataonareo raha ohatra ka misy tsy fihetezana le izy ka zay fa ny azany eto nefa amisa visako ny ratsy mba hiavin'ny soa fa ianareo io sao dia hitady hevitra indray ianareo anasoketana ny fanoherina satria manomboka kendinareo amin'ny fitondrana ny fanjakana dia mitady zavatra hafahafa dia manao fanahiniana atao amin'ny alina le izy dia ianareo ihany mamorona zay zavatra mety hitranga eo dia rapitso amin'izay avy nareo hiteny hoe nipanohitra ny nanao an'io ka noho izany dia efa fantatra efa mandeha misokatra ny fanadihadiana dia anononona anaran'olona be da be eo zafady aleotsika tena mifamarafara mihitsy ao anatin'ny zavatra ohatran'izany satria efa fantatra manko ny ara-tsim-pananareo ianareo ny tsy mba olona azo antoka zany ianareo tsy mba madio saina hoe mba manao zavatra dia satria izao fa ianareo misy tanjona ratsy foana ao anatin'ny zavatra rehetra zay ataonareo dia aleo tonga dia alefatsika mialoha zay fa sao sanatria mitranga mipatsaraitsy mivava dia inonareo aveo anasoketany mpanohitra ary amin'io dia tena tenenina mihitsy ny pomba ny fanoherana rehetra eto zany dia miteny an'izay zay atao miara-manoja ny pomba ny fanoherana rehetra ny fahenina 20 volana Jona na atoandro na maraina dia aza miseratserana any amin'izany Mahamasina zany mihitsy mba tsy hitenenana hoe ka satria hitateny ny sarinao na hoe hitateny na ohatran'izao tena ela ohatra ny fahasambao mihitsy tena any amin'ny 20 kilometatra tsy mampaniny ela amin'ny kilometatra maro mihitsy fa sao dia metin'ny maso dia rehefa aveo tsy sarotra amin'ireo ny anasoketatsika fa aleo responsabilité an'izany izy nanao an'izany dia aleo ataony azy fa tsika tsy androanina hita fety ary mbola misy foana ny fety fa tsy reto olona maramarasainy reto ny andeha ampilendalenda fety nefa aveo manana hevitra hafa ao ambadika zay dia aleo tsika misoroka toy zay mitsabo zay zany dia miteny mahitsihitsy any rehefa any amin'ny fanoherany ianao dia ny fahenina 20 volana Jona anao zany dia mipetraha tsara any an-trano manaova ny asa mandraraha mahazatra anao fa Mahamasina alaviro mihitsy raha mandalo dia lasa fa tsy hoe ino fa andeha seratserana manetin'ny maso dia efa miteny azay fa reo olona reo tsy mazava saina fantatro loatra reo tany amin'ireo taloha fa matony alako ao raha misy antony ary tsy diso
tamin'ny tantarany alako an'izany ekipan'Andriamatoandro Rajoely zany ary tsy nanenenana mihitsy zany fa mahafiera eso ihany fa afaka atao fa raha tsy zany dia tena grave be satria hitantsika izy ankehitriny hoe ohatrany ahoana no miaraka amin'izany atao hoe Andro Rajoely zany fa ny tena sy tena Randrena Soloneko tamin'ny fotoan'androny tsy raha hainao anao hoe oralahy fa ho tiarinao safako zay anan'izao manao akory manomboky mahatiaro anan'izao hoe grave tokoa raha namen'olo ahy ity ataoko akory za manao akory anazy ho asan'ny kaleta zay le raha mandeha manahiry eo miresaka mikasika ny resaka volamena amin'ity anjara mpotoanako ity zany satria za mamarana ny fandarana androany fa mialohan'izay misy ny antso tamin'ny maraina apotra koa le laharana tarby io laharana tarby io zany ny antso dia ohatr'izao zavatra nyresahana zany ifampizarako aminareo izy ary ifampizarako ny niveau ministère mba tsy tenena hoe namorona dia aleo le antso ata le numéro le ny antso mihitsy no teneniko zany hoe ity numéro ty no ny antso efa mipotra izy jesia miandry kely fotsiny izy jesia fa apotratsika le laharana tarby satria zavatra tena nahagaga anazy zany le zavatra nyresahana ana hoe ahoana mahapossible an'izany fa ifampizarako aminareo le izy ny orany atsony ora namana io anazy zany dia ndra someko tsika mako zao anao mangarahara mihitsy ho an'ity fanjakany ity fa zareo mako efa saina manao ekoty dia sao dia tsy niemy zareo tamin'ny tiranamany ity ny antso dia aleo mpahafantaritsika mihitsy hoe niantso tiranamany ity tamin'izao ora amin'izay tsy sarotra amin'zareo na miverifie azy ary raha ohatra ka ho jereny ndray efa mipotra le laharana io laharana antso tarby io zany ny antso tamin'ny maraina ohatra efatra amin'ny telopolo valambenimpolo dimapolo sy sivinjato efatra amin'ny telopolo io zany le 034 68 950 34 ny orany antsony tamin'ny folo latsaka fefanteo dia zao le zavatra nyresahany izahay io zay ho an'ny ministère fahasalamana ty zavatra apitaiko ty satria zay le natsony le ranamana io le laharana tarbieny io zany fa tsy hoe mamorona io laharana tarbi le niantso ana zahay izy piasa teny anivony CTC rele centre de traitement Covid reny zany dia efa niena zao izy le tsy fahasalamana ny anatin'le Covid zany efa somary miena dia tao anatin'ny telo volana zay zahay zay mpibata olona mpanao zavatra ohatran'izany sy ohatr'izany zany dia nametraka hoe manana olana zany zay ao anatin'le izy ny olana anay izy le mpibata marary zany dia reny le mpitsabo mpanampy sy nitarin'le miasa tao anatin'ny CTC zany telo volana zay izy tsy nandray karama telo volana zay izy tsy nandray karama dia efa nanao zay izy niantso teny anivon'ny ministère pia nampafantatra ny zavatra io zany izy fa mitondra le taraina anay zay mikasika an'izay zavatra zay ka eto zany dia apitaiko le taraina araky le antso nataon'le ranamana ny antso tamin'ny alalan'ny antso tarby io zany ianareo anivon'ny ministère fahasalamana afaka miantso zay mahatonga namapotra le laharana zany afaka tonga dia miantso ny laharana tarby io zany nareo dia mifampiresaka amin'ireo olona hoe inona le olana inona le problème zany mahatonga zay hoe tsy nazahoana karama telo volana zay ho an'ireo olona zay niasa teny anivon'ny CTC satria raha tena zay tokoa no misy raha zay tokoa zany no mitranga dia mba tsy rariny satria le olona reny mifampitakosina tamin'le marary tao anatin'ny vanim-potoana tena enjana be na tonga atsika tena hoe mikoropaky tsika mianakavy ary natahotra daholo tsika mianakavy satria nina niakatra be ny tahan'ny olona tsy salama vokatry ny valanaretina Covid-19 kanefa vera ohatra ka vitavita le izy androany dia adiny manome valika sasaran'ireo olona zay nanao viverneny mifampitakosina amin'le marary mibata marary zany tena akaikin'le marary mihitsy anao ka zay zavatra zay zany le nampitaina tamin'ny maraina dia apitaiko le izy hoy zay hoe mba tokony kosa ny anivon'ny ministère fahasalamana mijery an'izay zavatra zay hoe jereo nareo le olana raha zay le olan'le olona satria tsy mety zany tena tsy mety raha zay ny zavatra misy zany hoe nanao ny ainy tsy ho zavatra le olona nanao an'ny fikarakarana rehetra zay nataony dia vita kosa ve le asa nataony dia normal raha ohatra ka tsy mandray an'ilay valika sasarana netiny asa na tsy mandray karama le olona nanao an'izany asa zany
dia anjaranareo mba tsy hatonga lizy eo sao dia hoe lazainareo fa zany mamorona zany dia io napotra koa le larratarby io zany le larratarby napita an'izay antso zay taty amiko dia afaka tsonareo vantana izy dia hoe inona le olana rahalahy ahoana avy aty ministère fahasalamana ty masty zay zany no ampitako azy any ministère fahasalamana ho anareo anivo ministère fahasalamana zay saina manaraka an'ity fandarana ity na miena an'ity fandarana ty dia ny tompona ndraiky tao fanandify amin'izay zany omeo ny laranatarby io mba hiatsonareo an'ireo olona reo ahafahanareo mafantatra hoe inona ny olana zareo fa za tsy mpiasa ministère fahasalamana fa mpanao gazety izy no mahamboaka eto amin'ny ara-mononja dia ny aditiko zany dia mampita an'izay taraina zay zay nge mahatonga ana miteny aminareo fitondram-panjakana hoe azonareo atao tsara mihitsy no manao ekoto ny telefona ny antony mba ianareo vatana mihitsy no maheno zany an'ilay taraina n'le olona fa tsy hoe maheno zahay dia mbola mampita aminareo fa raha manao an'le ekoto manko reo tonga dia henonareo olo izy fa mila mazoto fotsiny nareo satria manomboka amin'ny enina marana efa ohatran'izay ny telefoniko amin'ny enina marana any am'raikaraky ambe folo sasany alina izy voatapitra efa matory dany hoe zay vao mijanona io atawata parti io message moa zany efa tsy haiko tsony misy efa tsy hitako ary ny sasany hoe zany mba samy miara mahito atsika tsisy afenina anareo nge zahay misy no miteny zany tsisy afenina anareo zahay raha zavatra tsy miafina zany hina moa ny afenana no zavatra anao an'ny prétendrazana aminao dia zay iafina ve anao anao zavatra tsokosoko zahay tsy mivory atsokosoko zany rehefa vory zay dia mivory vory sombam-bahoaka anao fandarana sombam-bahoaka anao zao ny tino ny miteny zay hoe anome fanampiana ho an'ny artiste ary lasa zay makeny dia eny hitanareo reny tsisy zavatra miafina itino ohatra zao miantso fanampiana eto zay ny miantso anazy ohatra zany le izy dia iteny aminareo koa zao zay hoe etsiketsika ndray zay anao fitsangatsanganana andian'ny faharoa ohatra no tsara andrasa aloha mboloketrehana mboloketrehana izy le namako zay nelesany kosa rangaha vao miteny angelesany dia mikorapaka le fanjakany aloha izy atao mikorapaka ke mahagaga fitsangatsangahana natao hoe dia mikorapaka nareo ahoana tokony zany raha manao fitsangatsangahana andian'ny faharoa mety ho tsara fa tsy any Amerika Sina tsondray fa aina le tongatonga atsika ditongotra reny satria zareo manko sy tsy gafy an'le taxi be tatsika amin'le tratratratra ny ditongotra reny izy nefa somary mivoaka an'Antananarivo ohatra ny afinaritra alao loketrehana alao loketrehana dia samby daholo reny milaza ny hevinao eo amin'ny Jesy eo potrapotra ny hevitra dia somary mba tsy pazo aminay aza laza hevitry ny olona fa ohatra ny tsara ihany tsika raha miketrika an'izay andian'ny faharoa tsika manko efa niteny hoe raha ny foeraoeranareo fotsiny hanaovanareo an'le 26 no ampidinanareo an'le ta dia tsy mitovy ny hevitritsika fa raha tena hoe vokatry ny fifehezanareo an'le aretina zany dia midina le ta fa tsy hoe nareo le ta zany le tiako tenena le ta an'le tsy fahasalamana le to zany le teneniko amin'le ta io le ta an'le tsy fahasalamana na ienanareo satria nareo tenanao an'le 26 oeraoera parti amin'ny andro alina ka vito dia iverinareo iteny niakatra indray izy ty tsy mifakazo tsika raha zay fa raha hoe izy nareo dia andao amin'izay ary tsika hiatrika fiainana andavanandro dia samby mitsabony any zay marary dia hozy izy zay hoe anao fitsangatsanganana indray tsika hiketrika an'izay satria efa nareo ihany nanikotra anazy ka tsy zay nke nitenenareo hoe sokafo amin'ity volana jony ty anaovanareo an'le 26 ary nareo amory olona mato manao 26 za zao maly mifanena amin'le BRDM iny misy mitarika vrr BRDM maragaty efa mandeha amin'ny andro alina mandeha mbola misy tena reny zany ry enina am'roapolo volana jona daholo reny le canon reny tsy haiko sy ataterina veza daholo izy reny ohatrany efa tongatonga tamin'ny alina daholo le izy anaovana famerenana reny zany efa etsiketsika reny andeha amin'ny alina eo zay zany le izy zay dia zay no mikasika an'iny zany le resaka tsy fahasalamana sy le resaka covid iny fa zao ny androtsika zany satria maly mivoaka amin'ny tambajotratserasera mivoaka amin'ny gazety hoe efa nalefa ny zalaparsi le tale général ny ACM dia efa tsy eto Madagasikara tsony dia zao zany ny fanontaniana mipetraka ty atsaitsika aiza daholo zany le tompona ndraikitra tamina tonga an'iny volamena iny nandeha zay ny laza ny zavatra ny teneniny tamin'izany fotoana zany ny to mangina
manoloana zany filazana zany hoe lasa parsi laitale général ny ACM nefa laitale général ny ACM raha lay vesatra ny ampangana azy na tonga an'le fanasazina azy zany de hoe nanao niraitsy kombakomba tamin'ireo mpanondrana nylay volamena 3 kilao sasany ka ny olona rehetra zay voatonona tao anatin'io raha ny fanambarana nataon'ireo ministra tamin'iny resaka volamena iny de hoe tena ataovy mihitsy zay farafahaizanareo ary tena ny filohan'ny republika mihitsy mamian'le baiko kaga nefa tsika androany ahoana moa zany ny voan'le olona le sisy tany Madagasikara fa nga lasa grobaka ao ary ahoana ny mahatonga an'le tompona andraikitra zay sarotiny tamin'izany no tsy sarotiny androany maheno hoe lasa le olona tsisy fitenenana mihitsy volamena ary te avinareo averina ty maika fa le olona voapanga ve ary efa nahiditra ponja de tsy misy miteninareo mikasika an'izany averitsika aloha ny teny général Ravalomanana Richard secrétaire mpanjakana medidiny zandary tian'olona averitsika voalohana inona kay zavatra nyteneninao mon général tamin'izay fotoana zay mikasika n'io resaka volamena nandeha tsokosoko izy ianao tamin'izay fotoana zany aleo vaovao nataon'ny olona momba nareo ny nefa raha vaovao tamin'ny tele hafa manko toy zay namboamboarinareo fa ty vaovao tao amin'ny fahita lavitra pomba fanjakana tiana alaina ity ary averitsika tsara mihitsy ny teniny général Ravalomanana Richard mikasika an'izany averitsika indroa de miresaka ndray tsika rehefa aveo hoe aiza zany zany zavatra nytenenina zany lasa ozynyolona le tele général ny ACM nyrifatra lasa mivoaka an-gazety mandeha mitambajoa jerisera mangina reo tompona ndraiky mpanjakana reo tsisy miteny reo fa maninona antoka raha tsika aloha ny tenin'ny secrétaire mpanjakana medidiny zandary de rehefa aveo toizatsika zay fa makafaka an'izay dao ary ny ministre ny sécurité publique amin'ny polisy dia ny maraina ny voalohan'ny volana janoary dia efa saisi tamin'io raharaha io satria le avion io tsy tokony afaka nandehana ka ny Afrika Atsimo io tsy nisy contrôle ny PAF izy tsy nisy contrôle ny santé tsy nisy contrôle ny douane zany hoe mivoaka tsokosoko teto Madagasikara zany io dia nanomboka tamin'izay dia efa nandray andraikitra zany ny police périnale nanokatra ankety mikasikan'izy hoe ty misy mivoaka tsy ara-dalàna teto Madagasikara inona ny antony ny antso any filoha-pirenena ianao ve mahalala zany volamena tratrany Afrika Atsimo zany tsy mbola nary an'izay Andriamatoa filoha ny 2 janvier maraina io tsy nalala an'izay Andriamatoa filoha dia misy an'izay ozy izy ihany mba engaviko ianao raiso ny ankety amin'izy io dia mba atao hoe iza no tafiditra amin'io iza aby zay ao ary za ozy izy na iza tafiditra amin'io dia ataovy ny anketinareo ataovy araka tokony izy fa tsisy indra fo mihitsy io ankety atao io deferena rapitso le izy satria tapitra ny télé de garde à vue amin'io ankety io efa misy olona maromaro voasambotra ao anatin'izay le anankiroa tsy afaka nandeha avion efa misy proof maromaro be deabe any azy na ny telefona na ny sisa iva olona io fa vorain'ny tribunal io ny ministre ny sécurité publique amin'ny polisy dia ny maraina ny voalohan'ny volana janoary dia efa saisi tamin'io raharaha io satria le avion io tsy tokony afaka nandehana ka ny Afrika Atsimo io tsy nisy contrôle ny PAF izy tsy nisy contrôle ny santé tsy nisy contrôle ny douane zany hoe mivoaka tsokosoko teto Madagasikara zany io dia nanomboka tamin'izay dia efa nandray andraikitra zany ny police périnale nanokatra ankety mikasikan'izy hoe ty misy mivoaka tsy ara-dalàna teto Madagasikara inona ny antony ny antso any filoha-pirenena ianao ve mahalala zany volamena tratrany Afrika Atsimo zany tsy mbola nary an'izay Andriamatoa filoha ny 2 janvier maraina io tsy nalala an'izay Andriamatoa filoha dia misy an'izay ozy izy ihany mba engaviko ianao raiso ny ankety amin'izy io dia mba atao hoe iza no tafiditra amin'io iza aby zay ao ary za ozy izy na iza tafiditra amin'io dia ataovy ny anketinareo ataovy araka tokony izy fa tsisy indra fo mihitsy io ankety atao io deferena rapitso le izy satria tapitra ny télé de garde à vue amin'io ankety io efa misy olona maromaro voasambotra ao anatin'izay le anankiroa tsy afaka nandeha avion
efa misy profo maromaro be deabe any azo na ny telefona na ny sisa iva olona io fa vorain'ny tribonaly io. Mazava tsara ny zavatra nyteneniny teo a mikasika ny tenin'ny ny filoham-pirenena mihitsy izy no nyteny amina hoe raiso ny fanadihadiana mikasika an'io ka na iza tafiditra amin'ny raharaha io a dia ataovy araky ny tokony ho izy ny fanadihadianareo a fa tsisy indrafo. Inona ka ny dikany hoe tsisy indrafo? Ny dikany tsisy indrafo zany angeka tsy fidinao tare, tsy fidiananao tavan'olona, tsy misy tombo sy ala ny olona rehetra zany rehefa tafiditra ao anatin'ny raharaha io. Tsisy indrafo, zay ny atao hoe tsisy indrafo tompoko. Ka magaga androany ny sekretera-panjakana medidiny zandary zay nitenen'le filoham-pirenena hoe raiso ny andraikitra amin'ny fanadihadiana mikasika an'io. Miporitsaka lasa le fiaramanidina tsisy tatitra hoe lasa ny ananina le olona iny satria zao ty tsisy. Nefa hoe tsisy indrafo mikasika an'izany dia maninona ary misy olona miditra mivoaka tao am-ponja. Vereverenareo no olona lazainareo fa nanao famindram-pahefana aloha tamin'ny voalohany. Dia izy ny olona famindram-pahefana efa niverina. Dia izy ny olona niverina tamindamika teo efa mivoaka indray efa mivoaka tamindamika efa lasa. Dia zany le hoe tsisy indrafo. Raha misy an'izany tokony miteny ny tompony andraikitra anivon'ny zandary ohatra ny tenenany tamin'iny fotoana iny tire olona dia tsisy indrafo araky mibaiko ny filoham-pirenena noho izany na iza mazava misy teny teo hoe na iza zany zany tsisy hoe rehefa ianina dia aloha lamindamina fa ka io ange zanakana bavin'ny tompony dia tsy maintsy na iza zany na avan'ny filohan'ny repoblika aza zany raha ny teny général Valmana Richard teo hoe na iza na avan'ny filohan'ny repoblika aza zany tafiditra amin'ny raharaha io dia tsisy indrafo. Ko maninona androany mahita olona manao salegy any am-poditsika avy eo tampotampo koa dia samy tolagaga daholo ny rehetra hoe lasa iny dia efa nga afaka mivoaka tsokosoko indray. Ka rehefa mivoaka tsokosoko zany vao me grave iny zany le vesatry mbola mivoaka tsokosoko amin'ny Madagasikara indray. Ka rehefa ohatra ka tsy mivoaka tsokosoko dia azava hoe tsy mivoaka tsokosoko iny fa zahay nandefa anazy. Tsy ho tafavoaka eto mihitsy zany olona hoe tsy misy indrafo zany ka tampotampo koa ho tafavoaka. Ataovy hoe zanaky n'olona taty amin'ny fanoherana ange iny tsy hafa direct ary mety tonga dia namendra leo be ale fotsiny fa tsisy retour. Grave iny fa androany le izy sadaiky etrinareo efa nitenitsika teto amin'ity fandarana ity vao nisy any resaka DGNSM iny dia nitenitsika hoe nisy intervention avy any atapony ambony be mihitsy. Dia rehefa no atatsika teto le izy lazaina fa nanao famindram-pahefana indray naverina kely aloha dia ohatrany hoe miandry mangingina fotsiny indray dia zavatra tena tsy mampino anao misy fanjakana ave eto akaikaiky angamba iny Jesy fa averitsika iny rehefa avy eo akaikaiky eo iny teny iny hoe manontany tena hoe misy fanjakana ave eto mitafy-piritsaka ny tale général ny ACM averitsika iny rehefa avy eo fa tena zay mihitsy le zavatra mitranga androany hoe manontany tena mibe sy ny maro natao aniza ny lalàna hoe ho an'ny olona mpanohitra ihany ve ka na mitondra polomena fotsiny aza mihinana 3 volana. Raha ataovy hoe zany fa raha ohatra ka tratra ny mitondra volamena mety amina grama fotsiny aty amin'ny fanoherana na mipomba ny fanoherana mety 7 volana koa satria miakanjo an'ity polomena zay tsisy hotany ity tsy hitako zao fa aditsony ty akanjo ty maninona rehefa manao an'ity fa tena mihinana 3 volana satria ny akanjo an'ity akanjo ty. Nefa nenareo miakanjo orange tsy mihinana mihitsy fa mahazo mandehandeha ran'ny tanàna ny olona indray ary ny tsy te akanjo an'le akanjo manahirana ny tazo zavatra tena mampalahelo ao anatin'ny lidya zay hoe
misy mizana tsindrinila foana eto amin'ity firenentsika ity amin'ny fandraisana fanapa-kevitra tsy vitan'ny sekretera-panjakana medidiny zandary any no nandray fitenena tamin'iny fotoana iny fa fivorim-ben'ny mpikambana tratiny gouvernement mihitsy moa izy zany hoe mivory mikasika ny raharaha io ary seritseriny daholo nareo rehetrarehetra raha seritseriny isany moa zany vao nitrangala izy de efa hoe ny ministry ny polisy efa ny voalohany volana jona nefa sezita am'le raharaha avy eo mbola tonga kory fa roa volana jona sekretera-panjakana medidiny zandary fity manaraky ty ny ministry ny fitsarana mihitsy ndray notsika ny teniny donc rahantsika ndray inona zavatra nytenen'ny ministry ny fitsarana tam'izany fotoana zany taria fiandohany volana janoary ty resaky ty andao notsika aloha hoe inona ndray nytenen'ny ministry ny fitsarana de androany inona zava-misy ndao ary tamin'ny 31 décembre dia fa nisy plainte tonga tao aminay vokatry ny fikaroana nataon'ny gendarmerie sy ny anna mikasika an'ireo olona rory any amina hady eloka tovy amin'ny tony ady efa sezita amin'izay heloka zay ny tao amin'ny paka zany en mesure an'le hoe TDR le fandraisana tamin'ny polisy sy ny gendarme ary ny fitsarana dia ny démantelena mihitsy nylay réseau raha sanatry ka tena mitombona fa misy réseau araky le renseignement fahazonay tamin'ny 31 décembre zay mitoeky ankehitriny mikasika an'io réseau manao ny zavatra io ka dia ny famotorana rehetrarehetra moa zany no alalantsika tamin'ny 31 décembre dia fa nisy plainte tonga tao aminay vokatry ny fikaroana nataon'ny gendarmerie sy ny anna mikasika an'ireo olona rory any amina hady eloka tovy amin'ny tony ady efa sezita amin'izay heloka zay ny tao amin'ny paka zany en mesure an'le hoe TDR le fandraisana tamin'ny polisy sy ny gendarme ary ny fitsarana dia ny démantelena mihitsy nylay réseau raha sanatry ka tena mitombona fa misy réseau araky le renseignement fahazonay tamin'ny 31 décembre zay mitoeky ankehitriny mikasika an'io réseau manao ny zavatra io ka dia ny famotorana rehetrarehetra moa zany no alalantsika fanontaniana apetrakytsika ministry ny fitsarana misy ary ve le réseau androany sa tsisy reo olona rehetra voatonona tao anatin'le zavatra nefa zany tafiditra ao anatin'le réseau sa tsy satria ny anafoana an'le tambajotrany ny tanjony ao anatin'le izy zany hoe mila foanana le tambajotra sezita amin'izy izy ny gendarme sy ny tany amin'ny polisy dia nipaky ka maninona androany nipaky eneny nandray fanapa-kevitra napiditra ponja nipaky no nandray fanapa-kevitra napiditra ponja l'état général ny ACM fa maninona androany zany mbola tafipritsaka ndray nono lefa natsofoko nipaky any aponja iza zany eto no anafoana sy tsy anafoana an'le réseau iza ndray zany eto no mampatanjaka an'le réseau zay any mevaly an'izay efa nanao ny adidiny nipaky meloa mipaky eny le olona misaziny hiditra any aponja fa mbola misy matanjaka andray any zany manamaivana ny asan'le paky nefa mipaky ny hoe isan'ny eo anivony rafi-pitsarana anafoana le tambajotra matimomoka ny ezaka atao mipaky raha izany satria mipaky manao ny asany fa misy olona hafa zany akoatran'izay manamaivana ny asan'le paky manehery an'le tambajotra ndray satria le réseau matanjaka misy zany le réseau matoa ny asa vita amin'ny paky zay rafitra eo anivo ministère ny fitsarana mbola misy afaka mandingy anazy etingatsika zany le manontany tena am'izay hoe misy fanjakana ve eto mametraka an'le fanontaniantsika satria zany zavatra zany mampanontany tena atsika hoe ny ministre anankiroa zay ny teny ny ray miteny hoe tsy misy indrafo araka mibaiko ny filoham-pirenena na iza ny anankiray miteny hoe foanatsika mihitsy ny tambajotra an'le izy hoe ao anatin'izay dia nyrafitra ao anivony ministère ny fitsarana dia ny paky ny manao an'izany nanao an'le ezaka ary le paky vita mipaky ny asany natsofony le olona ty olo ty izy ny ray tsykombakomba tamin'ireo zay ke vesatra azon'le olona hoe ty ny ray tsykombakomba tao anatin'ireo mpanondrana an'ireo volamen'ireo natsofoko mipaky any aponja ny alina maraina misy mamoaka ahoana ny afoana ny réseau am'izany raha olona tsofoka ho any aponja fo zany hoe ty olona ty meloka dia maraina ihany dia efa mivoaka
diotsika izy zany manome hery amin'ny Pablo Escobar eto. Pablo Escobar mitsika zany le olona matanjaka be ny rezoany. Matoa zany zavatra mitranga fa atao an'iza zany no ibaby ny heloko ny olona rehetrarehetra ao anatin'le tambajotra, le mpitondra fiaramanidina fotsiny, le mpiasan'ny STA fotsiny, la ISGN ACM fotsiny. Mampalahelo le olona reo raha ohatra ka zany zava-misy a, satria le trondro vaventy ao anatin'le rara zany a mbola tsy fona ny tambajotrany, mbola matanjaka ny tambajotrany, nefa le ministre fitsarana miteny hoe anafona le tambajotrany ny tanjony. Ahoana ny afananao le tambajotra kenao ary androany mangina manoloana zany zavatra zany. Na eny venareo miteny ministre fitsarana misy salegy miditra mivoaka ny fitsarana te efa namahana atsika, misy olona tsy mipetraka any amponja efa mamahana atsika. Nefa le zavatra teneny netra zay hoe nareo mpanohitra mihitsy hoe nareo pirenena ve lasa ny olona ny Afrika Atsimo de tsy malahelo ve nareo arena atsika nge iny e. Androany ary ny olona voaroroy am'le izy, voapanga am'le izy, mipako ny manasazy azy fa tsy hoe mifanoherana, ary tsy nisy taty mifanoherana ka nanonona anazy hoe io tokony atao an'izao na tokony atao an'izao. Fa efa le rafitra pitsara mihitsy no manameloka an'le olona. Mangina daholo ny olona nyteny hoe atsika iny volamena iny tokony sarotiny amin'iny tsika. Ny olona any Afrika Atsimo ary tadiavinareo averina ty, mazava ho azy fa raha tafaverina taty le olona tany Afrika Atsimo tsy niditra any amponja koa fa de mandeha miriary normal, satria maninona mbola matanjaka le tambajotra, matanjaka le tambajotra e, ary mampangina fanjakana le tambajotra, tsisy miteny ny olona niteny tany am-piandohana. Sa tamin'iny volana janoary de miteny nareo, fa androany efa volana jona de efa tsy miteny tsony nareo na samy jiany ary. Fa zahay tamin'ny janoary any ny afaka miteny ka, fa rehefa volana jona zay efa manginy zay rehefa volana jona. Fa tamin'ny volana janoary nareo miteny daholo nareo, ary ny safidina mihitsy hoe lefa hita lavitra manohana fanjakana no alaina le zavatra nalefany mba tsy tenena sao de namboamboarina iny. De aiza zany zao le hoe tsy maty manota, misy le tsy maty manota e, ary nareo mpitondra fanjakana mangina ny mahatonga an'le tsy maty manota matanjaka. Ty tsy resaka politika ty an'ty tele général ny ACM ty, fa resaka fanondrana na re-pirenena io. Sarotiny ery nareo vao tonga teo fitondrana, nanenjika taty amin'ny fanoherana anareo nanao an'izao hoe chèque sans provision efa tsy misy problème no nandraisanareo an'mbola Joseph Rajona teny Aparibe, Atsabe. Chèque sans provision efa tsy misy problème. Nalaina io efa tafiditra efa mandeha fa midorana rehefa aveo tsisy tohiny, mamorona zavatra hafa ndray nareo vesatra hafa hitazomana an'le olona any amponja. Zay ny tazomanareo anazy any, ny tazomanareo andreo Limercia any amponja ary Rajason. Tena zay nareo fa tsy kombakomba tamin'ny resaka fandorana pneu teny ambopo, le olona nasainareo mepanga anazy rehefa mitsotra hoe tsisy idirany roli zany, fa mafisinareo didy 4 volana any an-tranomaizina. Ity efa nipako mihitsy no miteny ty olona ty de nyray tsy kombakomba tamin'ireo mpanondrana volamenareo. Baraka ianao manjavona fotsiny. Za taloha tambola kely de ntantarany ray aman-dreninareo hoe misy an'izany ray ny voanjo zany. I ray ny voanjo rehefa tonga ho amponja de mivadika lalitra de manidina de tsy hita. Fity tena ray ny voanjo tena izy, fa tsy mivadika lalitra fa tsy hita fotsiny zao, fa tsisy miteny. Raha ray ny voanjo zany tamin'izany netretina ohatrany hoe angano ny fisiny zany ray ny voanjo fa rehefa nihaino an'le izy tamin'ny hirany tarika lolo iny de izy tena misy marina ray ny voanjo, efa le bebe tonga saina zany vao nahaino an'le izy amin'ny hira de izy hoe ay tsy angano ihany ka le izy fa tena misy le ray ny voanjo satria mafimafy ihany niteraka ny ray ny voanjo. Fa ity le ray ny voanjo am'ty tena ray ny voanjo tsy mivadika lalitra ty fa tonga de izy iny ray ny voanjo grand complet iny lasa miara-mody batabafy la maraina de
tsy hitanao fotsiny nanjavonany magaga de mangina daholo andrehetrarehetra ohatra ny tsisy ny sekretara mpanjakana medidiny zandary eto le miteny hoe tsy misy indra fo ohatra ny tsisy ministre ny fitsarana eto miteny hoe fonganana lay tambajotra fa dia lasa iny efa mivoaka ny gazety zao hoe de malahelo anao mieritreritra no aviny le mpanamory fiaramanidina roa miralahy be zao mba eritreretinareo tompona ndraiky tao anaty fidina mpanjakana eo ra zanakareo miralahy no azo ny zavatra ohatra mahazo an'ireo tary mpanamory fiaramanidina any tsy afa amintsika miteny zao any tsy afa tompoko de mba hoana le ozy nareo nefa le olona ampangay mipaky hoe baitsy kombakomba tam'izany manginonareo zay mahatonga atsika metraka hoe natao an'iza le lalàny iza zany misiblena amin'ny lalàny atao Madagasikara rehefa amin'izy io lalàny io de azo ampiarina de rehefa amin'izy izy de mandalo fototra ny rano atondraka an-damosingisa nampaka reny am'izany mety kivy mihitsy ady trotraka hoe ahoana marina moa zany zahay ty fitsarana maleo tena manana maizy azy hoe satsia fa ohatra ny zavatra ataonay manjavona fotsiny zao raha ohatra ka zany izy mampametra panontaniana ny fisian'ny paky zany manoloana mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao andronga lefa tsika le fanontaniana napetraka ny filohany teteza mita tam'izany fotoana ary filoham-pirenena am'izao fotoana zao hoe manoloana an'izany rehetrarehetra zany aloha aloha misy zavatra anankiray aloha alohan'ny andefasana anazy de ity le resaka keretany atsimo tegna latsierika ho asan'ny tuliara zay gaga rehefa mivoaky ny fanadihadina nataony la mpanao gazety vazaha iny de miakatra ry compte fako de ny olona zany manometsiny hoe mpitondra fanjakana mbola ny inona moa ty ny fanaovana fanana ny zanany fandraisana mpandray any zanany sotra ny zany no ny confirmation any zanany la ara-pameana amin'ny ohatra zao de miteny zavatra teneny olona de miakatra le compte fako ary aizana compte fako manko tonga de mitovy daholo ny zavatra teneniny nareo sady manao zavatra nefa tsy mba fetsifetsy fa tonga de vakina fotsiny ny zavatra ataonareo de inona ny tenin'le mpanao compte fako ao anatin'le izy ka solombavambaoko izy mbola mbola misisika miady 4-4 ny solombavambaoko izy misisika miady 4-4 de napetrako le fanontaniana izy hoe mba afantatrareo mbanao compte fako ny fanjakanareo moa hoe solombavambaoka avy amin'inona no maro anisa ao anatin'ny teny mera-pirenena iny ny mpanohitra ao ne 5 fotsy 9 de mbola nalainareo ny ray nasainareo sotro CVO de lasa 5 sisa le tim zay nge mpanohitra ao anatin'ny anteny mera-pirenena io 5 tompoko niambina sadasady eo ampovoany niambina pomba nyty fanjakana ty 20 mahery efatra 20 zay raha sy diso zay ny pomba fanjakana IRD io nalany tamina indépendant izy fa aveo izy nivadika niditra anatin'ny vonina parlementaire IRD de IRD izy zany ny sasany haromony anakiraya efa taty am GPR vao mivady mandika lalany zany fa mangina ny rafitra manoloana an'izany misy olombabaoka efa niditra vonina parlementaire hafa mihitsy fa aveo mivadika niditra IRD zay tsy azo atao raha rany lalany zany fa rehefa niditra IRD de amboniny lalany fa raha tsy efatra 20 zay 5 ny IRD ka nareo compte fako miteny an'izany io ny IRD nge zany maro misy am'izany zavatra teneninareo zany izakay no mitantana am'izao ny IRD ary baraingo anankiray mipetraka solombavambahoaka avezakay no any am'le tanàna misy nkere tsy solombavambahoaka tia malany any aloha de zavany resaka fa zay le itenenanay aminareo foana isan'andro hoe misy andraikitra ne zany solombavambahoaka zany misy asany solombavambahoaka ny solombavambahoaka no mitondra teniny le vahoaka ary tsy mangina manoloana an'izany fa lasa le mpanao gazety ny manao ny asan'le solombavambahoaka fa le solombavambahoaka mangina ataovy tany amin'ny misy anay moa hafa mihitsy ny fivoakany io ary ny refitra isan'andro mbola tsy hononony avy avy izy efa fa fonga rehefa mitodika ny fanjakana zay le toko tena any aminay zarana stock tampon fotsiny
tsy hoe mbola kere mihinana hoditra fa nizarana stock tampon fotsiny ny vahoaka ny ambatondra zaka efa watawata tsisy fifarany mihitsy tena teto hoe za aiza memena reo stock tampon zany stock tampon maika efa ndia mpinanina hoditra ambony ambany tsika raha misy an'izany tany fa zay moa zany le hoe rehefa mifidina reo dia mahaiza mifidiny olo atao hoe solombahamboaka fa anontany hoe solombahamboaka nizany any fa tsisy solombahamboaka timany tsisy solombahamboaka mifanoherana any dia lasa le mpanao gazety manao an'le asa dia androanareo todikareo any amin'le solombahamboaka le bala zay tonga saina ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny tantana fa efanampanataterake ny solombahamboaka ane manapaka vola ampiasain'ireo e ny mpamatsy vola ane manome vola ampiasain'ireo e fa tsy fahaizan'ireo mitondra no miteraka an'io nanina tamin'ny androny rajonary mampianina tsy nisy lekere satria lay aratonayna ho an'ny fianakaviana sahirana natao hoe FSS dia tonga sy mipaka tany amin'le vahoaka fa rehefa tonga ary manam-pahaizana ny anazy ny 1 plus 1 égale 7 dia mahita sary afo zareo fa raha ray ampinaray mira roa dia mitovy amin'ny ataon'olona ny ataony fa izy ny azy tsy zany ray ampinaray mira fito aminy 26 heures ataony amin'ny alina satria ny azy ray ampinaray mira fito renge hafahafa zay miteraka an'izany dia manontany teny tsika zany manoloana an'ireny olona mihinana hoditromby reny manontany teny tsika manoloana an'ireny resaka mikasika ny DGNSM reny manontany teny tsika mikasika ny zavatra ny teneniny sekretary mpanjakana mididiny zandary hoe tsy misy indra fo na izy reny nefa androany misy olona mipiritsaka tampoka manontany teny tsika mikasika ny tenin'ny ministry ny fitsarana hoe fonganatsika mihitsy le tambajotra mikasika an'io resaka volamena io nefa androany le olona tafiditra ao anatin'le tambajotra mipiritsaka tsisy resaka dia averitsika ny tenina Andriamatoandro Rajoelina eo Jesia manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafa-po ve ny jirama ampy ve ny sakafon'ny malagasy misy ve mifahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafam-po manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafa-po ve ny jirama ampy ve ny sakafon'ny malagasy misy ve mifahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafam-po zay mifanontaniana mipetraka androany anjaratsika tsirairay tompoko lasy tompoko vavy mamaly an'izany fanontaniana zany ampy ve ny sakafo matoa mihinanoditra ny vahoaka malagasy ampy sakafo ve tsika malagasy baraingo lehibe zany sary baliany zany misy ve fandriampahalemana tratra nikidina pinina ny any Préville ny any amin'ny district na Parafaravola manao ny asany araka ny tokony izy ve fanjakana grave be zany zavatra misy zany satria misy olona tafapiritsaka tsy fatapatatra nefa ny rafim-pitsarana efa nanao ny adidiny dia anjaratsika no mamaly an'izany amin'ny 12 sasany latsaka 7 minitra zao ko satria androany dia andro ray mahafinaritra ihany koa tsingerina androany ny taona naterahany Eric Bogosy Ambotry Manjaka ka noho izany dia eto daholo reo zay mianakavy
daholo indray zay ary sorana be da be fa misy foana ny olona tsara sitrapo madame lalaina avy any Fort Dauphin indray madame lalaina avy any Fort Dauphin nametraka le zavatra rehetra teo anivony ina ty teo anivony trano mpanamboatra gâteau de nalainay le izy de reto aseho anay anareo reto izy ty moa zany de natolotry ny mpanome ampitiavana any Eric Bogoska dia io ny antsy raha ngaty raisa aloha le antsy fa fetina moandro any zay le izy de Eric moa zany no sady miteny no manapaka ny mofomamy de hoaninay ny anjaranareo aza matahotra mihitsy fa hoaninay ny anjaranareo ao anatin'izao raharaha zao ary no fitsingerenan'ny taona naterahany Eric no miteraka an'izao zavatra ao ary sorana io zay no malalatanana izay tsy manadino foana miara-manonja aza misahirana fa zay moa kristiana tsy mandafaneza zay le tentsika aza misahirana fa zay kristiana tsy mandafaneza terara Eric misaotra n'Andriamanitra isika rehetra isika mpanaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja mbola nanomezany ny hoe tombon'andro ka nafahatsika mifanatritava amin'ny zao fotoana zao tsy olava resaka fa maro zay teniny namana solombavom-boaka izay isaorina be dia be ilay nanolotra tampitiavana satria ny miara-manonja isika miara-manonja dia efa tony hoe pralamenaly izy hay tokonareo ianareo tokonay dia ilay eritreritrareo any an-tsainareo io mihitsy no taterahana amin'ity vavaka kely ataoko tia eritrereto any an-tsaina le tiantsika tongavana dia zay no anapahako an'ity mofo tia ho tateraka ny amin'ny alalan'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen zay zany ny mikasika an'iny dia zarainay ty gâteau ty fa tsy atao hitanareo kosa angamba aloha ny nananay anazy fa le tam'le tsika le nanakapoka very iny manko mba hoe hitany fa ty kosa aloha tsy atao hitanareo zay anazy fa de hoe noho ny fety de io le izy fa ndroan'ny fety nataotsika tatao miara-manonja satria ny tsingeritaonany Guy Maxime no nataotsika voalohany ohatr' zao fa saingy tam'izay fotoana zay kely ny studionay mbola tsy somary nitariny ty de tsy afaka napotra ohatran'izao le izy fa ty moa somary efa nitarina nalaladalaka ny studio dia mba afaka mampiseho an'ilay sary zany zay fa de makasitraka atsika rehetra iran'izany alefatsika efa ao le hira eny ary zay zany koa ny entinay mamarana ny fandarana dia mirary tondra ino ma zany tombonandro be da be ho an'ny Eric tsika zany mbola tratrany maromaro mitsingerina fanatrea amin'ny ambanilanitra sy ny fianakaviana ray manontolo dia mirary soatsika rehetra ihany koa zay manaraka ny fandarana mba samy anao fety sambatra koa zay mitovy anniversaire amin'ny Eric androany satria tsy maintsy misy zay tsy maintsy misy olona koa any androany koa nitsingeritaonany dia mirary fety sambatra ho anao zay mitovy anniversaire amin'ny Eric koa zany zay eto amin'ny fandarana miara-manonja dia samby ho tahin'Andriamanitra bon anniversaire Saotra tsika rehetra alefazy